dia atao fantatsinanana moa zany araky ny raha tsika mafantatra dia raha tsy mangaika ny fitondrana foibe any ka tsy maintsy miainga amin'ny politique générale no hitondrana ny fampandrosoana. Samy mafantatra moa tsika jiaby fa ny politique générale raha ny lafiny social jerena dia miresaka indrindra ny fanasarana ny fampianarana ka amin'izay lafin'izay zany ny ety antsinana amin'izao fotoana zao dia miezaka mandrakariva manatsara ny fampianarana. Tafiditra amin'izay zany ny famerenana ny ankizy an-tsekoly ireo le nania no ny antony maro samihafa ao ny antony arabola eo ny antony ara-pitaovana zany dia tsy maharaka ka mitsokan-dahara dia fantatsinanana zany anisany miezaka tsara miezaka mafy amin'ny famerenana an'izy ireny na amin'ny fanomezana fiofana satria efa tsy afaka andeha adakilasy fony reny zaza reny na reny ankizy reny dia manokatra toeram-piofanana zany mba ahafahan'izy ireo manohy ny fianarana ataony mba tsy hoveranjara amin'ny anjara tokony ho azony reny zaza reny. Voatsela teo zao zay dia tany Mahanoro nijery en centre informatique zay anifanana ny ankizy zay mazoto indrindrandrindra ary tanina ihany koa tsy mazoto zany mba hiofana amin'izy io mba ho ahay informatique le zaza satria ny tanjona amin'izao fotoana zao dia tokony ahay informatique daholo ny ankizy. Misy ihany koa zany niezaka atao ihany koa amin'ny fiadiana amin'ny zava-mahadomely sy ny fisotroana zava-pisotro mahamamo satria ny ankizy raha ny eto andrenivohitry ny faritra jerena dia seka voatarika ny fisotroana zava-pisotro mahamamo ary fifohana zava-mahadomely ny ankizy izay eto amin'ny faritra Antsinanana zany dia miady mandrakariva amin'izy ireny. Ao ihany koa zany ny jiro mena zay alahantsika mafantatra fa manimba ny ankizy kely eny ambanivohitra asiana fitsipika ihany koa zany mametra an'izy ireny mba tsy ho isan'andro fa mba tokony fotoana azo anaovana an'azy ihany no anaovana an'azy satria lasa mitarika ny ankizy tsoka-pianarana izy ireny. Ny lehibehibe moa zany raha ny lafiny fampandrosoana ireny jerena dia samy mafantatra atsika fa ny faritra Antsinanana dia faritra vocation agricole zany hoe ny fambolena zany anisany mibala betsaka indrindra aty amin'ny faritra Antsinanana ka anatrehan'izay zany dia nanangana centre de formation ny Vatomandry ny Rovan'ny Caroline maromarona kokoa toeram-piofanana izy io ho lasa tantsaha modely zany le olona mivoaka avy eo ka le fahalalana azony avao zany mikasika ny fambolena no entina aparitaka ndraika amin'ny tantsaha izay manodidina mba entina hanatsarana bebe kokoa ny vokatra mba ho anara-penitra ny vokatra ary indrindrandrindra moa ny ety amin'ny faritra Antsinanana dia betsaka ny voly fanondrana ka anisany arahana ny fiofanana koa zany hanatsarana an'izay vokatra fa manondrana zay mba ho compétitif na afaka mifaninana tsara amin'ny vokatra avy amin'ny faritra hafa ny faritra eto amin'ny Antsinanana. Anisan'izany ny letchi, anisan'izany ny voankazo fanondrana, anisan'izany ihany koa ny voly fanondrana toy ny kafe, ny girofle, ny vanille zay manomboka ny amitombo dia mitombo aty amin'ny faritra Antsinanana aty. Tatoato koa heritaona zay na heritaona mahery kely dia hita mitombo be dia be ny vokatra katsaka aty ary eto ara zany dia efa manao antsoavo zaho ho an'izay mila katsaka fa dia manana amina andrivo ny taonina maromaro zay ato amin'ny faritra Antsinanana raha tsy laza avy afa-tsy amin'iny faritra Vatomandry sy Mahanoro ary Brickaville ny tena fa dia zay mila katsaka dia mitongava amin'izao fa na mila firy-taonina na mila firy-taonina nareo dia manana an'izay zay ato amin'ny faritra Antsinanana amin'ny alalan'ny district Brickaville, Vatomandry ary Mahanoro. Ny fanatarana ny Serana Sambo moa zany dia tsara ihany ny anamariana fa tsy dia programme ny faritra zay fa programme national ny fitondrana foibe zany miaraka amin'ny Serana Sambo ny Toamasina no manatanteraka an'izy io ary tsara ihany koa mafantatra fa dia vola ny
port madiodio zany miasa anatin'izy io ary dia raha antsika mahita fa dia miatsara andro manalina ny ao amport ary mivelatra bebe kokoa ny fomba fiasa ao amport ny Toamasina amin'izao fotoana zao. Hitantsika angamba ny télé sy radio reny fa dia mitombo ny mpanjifa, mitombo ihany koa ny vokatra eo amin'ny port'ny Toamasina amin'izao fotoana zao. Misy ny fanatsarana ary raha natsikaritra nareo tato ato zay dia mivelatra ny lafin-javatra maro zany ny fampandehanana ny raha amport amin'izao fotoana zao. Tamin'ny taondasa dia marina tokoa fa somary goragora ny fandriam-pahalemana teto aminay no niezaky ny mpitandro filaminana moa zany miaraka amin'ny autorité locale dia amintsika miteny zao dia milamina tanteraka ny tanàna ny Toamasina. Na teo ary ny olana kely moa mahakasika ny délestage zay raha antsika mahita fa voafehy tanteraka izy amin'izao fotoana zao ka dia matoko fa dia milamina ny eto an-tampon tanàna ny Toamasina raha ny fandriam-pahalemana no masana.